Moi, j'attends que le monde vienne et tout. Miandry anareo tonga za. Elaela tsika tsy mifankahita tamin'ny live. Elaela koa tsika tsy mifampiresaka tamin'ny live. Satria j'ai changé à peu près de concept. C'est-à-dire que am'zao dia aleko manome information anareo manao vidéo complet, miaraka amin'ny information complet, miaraka amin'ny preuve complète, miaraka amin'ny tous les éléments nécessaires hanazavana ny zavatra resahako. Ça prend du temps, mais misy fotoana be dia be mihitsiny de ça engage beaucoup de gens aussi. Be dia be mihitsiny koa ny olona miara-miasa amina. C'est-à-dire ny olona manome renseignement zay hitanareo tsara fa ny information ananako dia information pointue be. Ça peut être des conseillers parlementaires, ça peut être des gens proches du pouvoir à Madagascar, na ty andafoko. De en fait c'est peut-être le fait que ça koa efa mahafantatra olona be dia be koa de nampiasaiko daholo ny relation quoi azoko ny en fait ça a toujours été comme ça, mais aujourd'hui nampiasaiko mihitsy izy ao zavatra ngeza be, ampiasana amin'ny zavatra ngeza be. Fantako koa fa ny opérateur économique rehetrarehetra ao Madagascar de fa leo any fitondrana io, leo any raquetage, leo any fangatahana ina moa tsika tenena fangalana vola de mody atao perquisition. Nareo ngamba nahita ny le anan'ny José, démission à José, fa manina i José no démissionné amin'ny ina moa tsika tenena amin'ny ministère de la justice, manina izy démissionné, manina ny conseiller technique ny Fanirsoina démissionné. Efa nazavany Taina Andreas tsikelikely moa za moa nahita ny live nijery live de ozy que elle a des bonnes renseignements koa ty sipty. Donc resaka perquisition ny opérateur économique à Madagascar zay fa leo ny famoronana dossier momba ny olona rehetrarehetra zay samy tsangana momba liberté d'expression, c'est-à-dire i colonel Patrick André PDP, les colonels PDP qui sont arrêtés aussi. Misy olona akaiky ny Fanirsoina taloha de rehefa aveo de rehefa tsy netinety taminy de nalefantany amin'ny nalefantany amponja de lazany fa hoe atteinte à la sûreté de l'État, hoe mora zany mamorona dossier aminao rehefa ianao tsy mifanaraka amin'ny fitondrana io de ataony foana hoe atteinte à la sûreté de l'État. Tsy za rery koa no za koa efa voaroro efa enjehany mafy be mihitsiny amin'io resaka atteinte à la sûreté de l'État io, satria tsika tsy manaiky olembenana, tsika tsy manaiky hoe akombina ny vavatsika, fa raha ohatra misy zavatra tsy mety amintsika de lazantsika. Ary matoa nanao ny interview niaraka tamin'ny colonel non Antoine Radjerson iny de fantako izy fa manana marina ary samy tsangana ho amin'ny marina. Ary reny olona niarantolona hatramin'ny voalohany i Antoine Radjerson efa niarantolona hatramin'ny voalohany mihitsy zany zareo no nitsangana. Afaka nanaovandry babasy ndry Liliane reny popoka reny. Tsy babasy Lili mihitsy nanomboka io hetsika io, fa zay aty avaty sy ny élu local ohatrandry colonel ohatrandry Antoine reny. Misy an colonel Patrick koa reny ny tena hoe nanomboka an'le tolona. Fa misy ny njapy, isan'ny njapy an'le tolona de efa aveo de ohatr'izao. Fantatrinareo tsara daholo hoe isan'ny ameutean'ny Gen Z teto amin'ny Tambazotra, isan'ny hetsika tsy Fanirso mihitsy ny Fanirso ny japy fotsiny. Rehefa nanao manifestation zay de zay izy mody tonga au bout de deuxième sa troisième manifestation izy vao tonga teo. Fa izy tsy tonga teo izy tamin'ny voalohany. En fait tiako lazana aminareo hoe rehefa mitolona zany de misy foana ny olona te hijapy ny ary misy foana ny olona mifetsy aina maka ny asanareo de ampiasainareo. Fa tena natsiaro ny tenako resy mihitsy tamin'ny faraparany teo hoe resy zany tsika fa nampiasan'ny Fanirso nataony kilalao zany tsy zarery fa be dia be mihitsy ny olona natsiaro tena voasotasota.
Après ça, zay ny game-ny atao hoe politika. Misy zany olona manana ny intérêt-any, ny intérêt-ny manokana de daviny, de misy olona ny intérêt-ny, ny intérêt-ny vahoaka. Tsy mitovy zany ny intérêt-ny fanerisoa sy ny intérêt-ako. Ny intérêt-ako ny any amin'ny vahoaka no jereko fa ny anazy ny intérêt personnel-ny. Raha ohatra nareo manontany tena hoe mahafantatra zavatra be deabe ve Cynthia? Ye, mahafantatra zavatra be deabe. Sa misy zavatra tsy afaka avokako. Fantako daholo ny dossier-n'ireo rehetrarehetra ireo, hatrany amin'ny tsy azo tenena intsony moa, tsy mitendra intsony fa hatrany amin'ny slipony ka hatrany amin'ny anafenan'iny arenany. C'est-à-dire ouais, est-ce que c'est pointu? Exactement. Donc de isaorako ny olona rehetrarehetra izay nanohana anahatra amin'izay momba an'izay. Isaorako toutes les personnes qui ont été présentes. Désolé nisy andro za tsy afaka mamaly. Fa isaorako ny olona rehetrarehetra présent hoe nanohana anahy tamin'ireny fotoana ireny ary manohana anahy koa hatramin'izao de isaorako koa ny toutes les personnes eto amin'ity page ity. Fantatrinareo tsara fa attaquer-ny satria zako mitraiter an'ny sujet russe. Za koa mitraiter an'ny sujet PRRM. Quand samy hafa daholo reo tonga de teneniko anareo hoe samy manana ny koa za koa mitraiter sujet fanirisoa, za koa mitraiter sujet tsy teny. Donc quand samy hafa reo ao anaty fitondrana anankiray zareo fa samy camp samy hafa. Dikan'izany hoe samy mitady ny intérêt-any daholo reo rehetrarehetra reo. Samy teo président de la République daholo reo. Hitantsika tsara fa sy teny ny zavatra fantatritsika zao de misy zavatra miafina be deabe momba ny Jean-Jacques. Maninona no mailimaily be izy ary maninona no romodromotra be izy rehefa navoakantsika le dossier Jean-Jacques. Misy antony ao. Misy alliance koa atondry sy tendry sy fanerisoa sy ny Daya Kofaly. Daya Kofaly moa zany ireny no nametraka vola tamin'ireny tolona reny. Reny le nametraka vola tamin'ireny tolona reny tsy izy tena manokana fa Semir Sakotali no tena nametraka tao. De raha hitanareo teny enjehana Semir Sakotali rehefa feo hoe atteinte à la sûreté de l'État de hoe tianao coup d'État. Satria tsy mifanaraka tamin'zareo tady marché moa Semir de tsy mendrareo fa nahelikely an'izany fa ny colonel Andrinerina zany no tena matsangana ka amin'izao fa raha tsy nisy Semir Sakotali sy ny volany tsy nisy reny hetsika reny. Zay aloha ny teneniko anareo, raha tsy nisy Semir tsy nisy reny hetsika reny. Donc raha ohatra nareo te hanana question posena de poseo une question hoe ahoana Cynthia ambany be le feo. Attends, c'est peut-être le fait que voilà. Nefa tsy afaka manao plus noho zay satria zay le feo. Sao de tokony apekarinao feo amin'izay. Satria mantsy anina. Ianao mendrika fa i Andry Rajoelina tsy mety ka iny Andry Rajoelina tsy mety voasambotra iny antany fanerisoa fa nataonao tsara ve ny asanao ry fanerisoa. Ianao no mipromettre ny vahoaka malagasy hoe amin'ny mois de décembre no tokony ho azo Andry Rajoelina hatramin'izao to mbola tsisy. Rehefa ohatra zao ny ianao zany manontany an'io fanontaniana io de zao fotsiny efa fantatranao vaniny ao ambadika ao. Fa mila antanisika ministre de la justice maninona izy, maninona tsy mandeha le procédure tsy mandeha tsara. Natonga anazy teo amin'io hoe izy zany ny tena super procureur. En tout cas moi je la vois pas comme ministre de la justice fa hoe super procureur. De izy zany super procureur amin'ny Madagascar ao de izy no mandeha manao perquisition. Eritreretinareo tsara fa Antoine José iny ka olona mpanao perquisition iny mpanao perquisition nefa zao tafavoaka. Pourquoi il est nefa zao te hiala ao anatin'ny fitondrana tiako tenena te hiala ao anatin'ny les ma conseiller technique anazy tsy mantany tenitsika hoe fa maninona izy no te hiala amin'ny ma conseiller technique. Ny zavatra procédure ve tsy nety nataony sa hoe procédure
sa hoe izy misy zavatra tsy fanarahantsony ao anatin'ny ministère sa hoe hatrany ambony kokoa le izy ohatra zany le fanontaniantsika de mahatonga ny Rajoelina tsy voentsika am'izao de ministre de la justice manana an'izay réponse zay hoe inona ny deal nataony tany, inona ny deal nataony PRRM de inona ny deal nataony Fanirisoa tany. Ohatrany hoe inona ny deal nataony Fanirisoa niaraka tamin'ny Ravatomanga tamin'izy nakany amin'ny nakany Maurice iny, tsy nandeha ohatrohatry zao fotsiny iny fa inona zao ny zavatra hitanareo ny signature entre Fanirisoa sy entre ny Fanirisoa sy Ravatomanga, ny orinasa Ravatomanga rehetrarehetra Serge Imbe daholo zao no ny sodiato aloha zao Serge Imbe fa irahany izy ka zavatra anaka iantso ny antso ny olona aty andafy diaspora aty andafy aty hitondra orinasa ny Ravatomanga. Misy any misy 40 sa 100, je sais plus. On va poser la question antany hoe fa manina tsy natao tsony le procédure, fa manina tsy nandroso tany tsy nandroso tsony le procédure de pareil fa manina no tsy non tsy voengelina mitsy ny Andry Rajoelina fa manina izy no tsy voengelina. Ny olona anankiray ihany zany tena navita acte ça quoi j'ai honte même de le dire sady meyany de Hertsalama ihany zany am'izao no navita acte momba ny Andry Rajoelina le déchéance de nationalité tadio tsara fa sous le gouvernement d'Hertsalama iny tamin'ny premier ministre no navita acte hoe déchéance de nationalité malagasy ho Andry Rajoelina. Le reste ty hoe enjehantsika ataontsika an'izao ataontsika nareo hoe nahita ny seul bulldozer be fa nareo hoe nahita ny asany tsisy asany mendrika raha ohatra ny ao amin'ny fitsaranao tsy misy tiany Fanirisoa am'izao ary ny olona rehetrarehetra tamin'ireo fête de la femme reny tsisy nanaja amin'ny Fanirisoa tamin'ireny, tsy juge na procureur na iza nanaja anazy tamin'ireny fa maninona antaniko anareo hoe fa maninona ny juge ny miodina do amin'ny tsy mila niny sady tena hoe considéreny zareo hoe ohatrany hoe honte mihitsy zany Fanirisoa am'izao. Maninona ny opérateur économique no entsaka amin'io ministère de la justice io fa maninona zareo tsy samy tengo mantany anareo koa maninona nareo opérateur économique fantatrinareo tsara ny vola alainy zareo ao, fantatrinareo tsara fa rehefa perquisition de fanororona na de misy zavatra tsara na ratsy na de tsisy preuve ara de atao perquisition ny société anareo de alaina ny vola be aminareo. Misy tena lasa dala misy tonga aty andafy, j'ai oublié le nom de ce mec là mais tonga aty andafy misy izy fa lasa daholo ny volany amina 60 milliards d'ariary no niala tao anatin'ny posiny. Ny opérateur économique zany defa tsakako zany amin'ny io fitondrana io. Zany eritratra hoe ampandroso zany fanavoazana fa lasa fanavoazana ty refusation. Reo ny tina réaly manao communication mais qui rase le sol miaraka amin'ny Roly Mercia. Communication troll isanandro sy sarery no mitenany io député Antoine Radjerson koa mbola mitenany io troll isanandro io fanenjehana ny pejiny olona zay samy teny. De nareo raha nareo marka tsy fantatrinareo hoe lasesy dadan'ny Jemima miaraka miasa amin'izy izy am'izao. Il sert l'intérêt de qui aujourd'hui? Matoa izy tsy voentsika nefa olona tsisy dikany potiny kely reny niady be tamin'ny Fanirisoa teto fa il sert l'intérêt de qui maintenant actuellement? Iza fa maninona ny dadan'ny Jemima, il sert l'intérêt de qui? Toutes ces choses là en fait il faut rehefa ohatra nareo mijery le actualité politique de antanio foana hoe fa maninona le olona nifampiady be tamin'ny Fanirisoa rehetrarehetra reny tsy voaroro am'izao. Tazina maninona zany le mifoza reny tsy voaroro fa maninona le olona le niaran-tsangana niara-niady sy niaran-tolona no enjehana ou atteinte à la sûreté de l'État. Toutes les personnes qui sont niaran-tolona de hoe atteinte à la sûreté de l'État de fa maninona andrareo miteny hoe tsisy gadra politique. Nefa be de be no tratra am'izao atteinte à la sûreté de l'État, même pratique que Rajoelina zany. Même pratique misy même en fomba misy ny fomba fataony sy ny fataony Rajoelina de mitovy fa mantantsika hoe aiza ny dadan'ny Jemima am'izao.
Ça aussi sont des questions qui doivent être posées. Ahoana qui les trône là, io trône io qui resaka famonoana afo. Satria ny tena affaire tena hoe enjana be de io de misy io ani José io. Io zay nanao perquisition eran-tany eran rehetrarehetra ary fantatritsika tsara hoe inona ny feno. Inona ny fenony, hein? Donc iny affaire c'est une affaire scandaleuse. Fa manina ny sahandrareo tenenina. Pourquoi ils osent pas dire la vérité sur cette affaire-là d'ailleurs. Oui, inona no afenina matoa ndrareo le tokony hoe redevable amitsika tokony hoe mame transparence amitsika tokony hoe milaza antsika ny zavatra tena marina fa manina no afenina ny tena marina fa manina no tsy nitenena hoe efa nanao efa 19 juin zany izy nanao démission hein nefa 26 juin izy hitantsika nandeha nitsangana terry amin'ny officiel terry efa tsy officiel atsony ke ane zany izy efa conseiller technique efa tsy conseiller technique atsony anifaniry zany izy tamin'ireny fotoana ireny fa manina izy nandeha nijery défilé niaraka tamin'ny fanirisoa. Pourquoi? De raha ohatra zany hoe mifampisakaiza be ohatra zany zareo izy mitsamy de iza zany ny tena teritra amin'ny acte na matoa ny démission i José satria c'était une bonne place hein. Place tsara mihitsy ny afaka anaovana an'izay tiana atao hein. Iny place iny. De ny perquisition de ahoana tsara monina ahoana reny perquisition tsy ana reny rehefa manao perquisition de mampijaly ny tompony orinasa. Bien sûr, ce sont des excuses pour mettre les gens. Iza nampianarina mitondra drone. Ny olona taty ve sa? Ny olona lombota ve sa reo maramilo reo? Antany foana. Iza no nampianarina Rosiana na foana ny Rosiana mitondra drone. Ny olona taty ve sa reo olona reo? Sa reo maramila reo? Sa reo miaramila reo nampianarina mitondra drone, nampianarina mitondra basy. Nisy formation tamin'ny mois de décembre reny. Nisy formation tamin'ireny pour la sûreté de nisy koa protection ny colonel sy ny tagnany. De iza zany tena mahafantatra hoe ahoana fampiasana an'io drone io. De manina no olona sasany endrika andriana de razondratra hoe colonel Patrick efa neponja. Efa natao atteinte à la sûreté de l'État koa lery. Efa enjehana rehefa ohatra reny de efa hoe gadra politika zany. De rehetra mbola mavita miteny hoe non, ce sont pas des cadres politiques et tout. Faites ça à d'autres. Faites ça à d'autres. Ça a coûté na mail mafan colonel Patrick quoi puis waiting for the law of c'est quoi? No, I don't say that. That's down. Coucou colonel Patrick tena tsara mihitsy nandefasany anazy. Mampalahelo be satria tena iny tena hoe olona tia tanindrazana eritreretinareo misy opérateur économique zany tonga amin'ny boraony. De tonga de tondra vola amina carton ohatra de tonga de tezitra be colonel Patrick ary tsarero no miteny an'io fa be de be ny olona nahita an'io. Tonga de hoe tsy atiny fanaovana an'io fa tonga de roasiny ça dégage. Tena fomba ny colonel Patrick tena hoe olona tena hoe mahintsy tena hoe tsy afaka kitikitianao ny lohany fa rehefa zavatra hoe tsy mety de tsy mety aminy. Ça je connais de lui, c'est quelqu'un de droit. Nefa jereo eny nanaovany zareo anazy atteinte la sûreté de l'État iny ngamba ny olona hoe tsy nieritreritra mihitsy an'izany rehetrarehetra zany. Ary iny mandefa dossier foana any amin'ny ministère de la justice hoe tia nisy karana nangalatra ny taniny ana ty zao de nanengelina an'izy andray fa malina andray c'est ça natonga anazy fantatratsika hoe ny raison quelques raisons immédiates sy raison profonde na nasorana anazy de izy le mikitikitika an'io anterrena karana io. De iza zao no mamevana be amin'ny karana fantatratsika daholo. Ça nous c'est plus on a tous la réponse avelako nareo mamaly. Tsy haiko ny eritreritra hoe io fa Madagasikara fa voany anjera naratra be ny malagasy zareo lasa nanakarena tampoka daholo. Ka eritreretindreo fotsiny hoe isaky ny perquisition de vola be mitra any am-paosy. Isaky ny ana après ohatra nareo miteny hoe manao ana ty Cynthia ty manao diffamation, ce sont pas des diffamations, ce sont des preuves, j'ai des preuves. Comme ça miteny ohatra reny de manana preuve zay.
Je sais pas, za zany tsy manao affirmation gratuite fa misy preuve matoa za miteny anareo hoe ye répartition reny de vola be ary tena vola be ny raisiny raha nareo androany sao de sao hoe andateneno ny police hoe andana makany antranony iny ministre de la justice iny de savaony eo de tedeniko anareo fa mahita zavatra nareo anatiny eo na koa hoe any amin'ny tsaramonina de zavao de mahita anareo c'est zareo mantsy mpanao affaire an'io resaka perquisition any opérateur économique io izay mijaly tena mijaly fa tsy samy teny donc de misy zavatra lamokany ao misy zavatra lamokany be en fait le ministre de la justice nareo elle ne sert pas la justice aujourd'hui elle ne sert que ses propres intérêts tsy me servira justice ny malagasy mitsy na justice ny olombelona fa ny intérêt any sy ny posiny any tiany fenona be de be pareil si teny fantatratsika koa hoe ny anazy niakatra ambony indrindra eo amin'ny anina eo de io ra colonel io ny tena vendrana après est-ce que je vais dire ça mais c'est dadame alors on tsika tsy teny dadame matsika hoe tena vendrana fa otra mahafinaritra anahy mijery anazy amin'ny satirailler de des deux côtés satria mantsy tadidio tsara fa ny olona miaro anazy c'est ma olona vendrana anazy tena hoe je sais pas où il a appris je pense que c'est un militaire colonel zany tu dois connaître l'art de la guerre tu dois connaître hoe allô ny olona propre anao ihany miaro anao to zay olona hafa ho mercenaire zay ny olona hafa no mandidy anazy dikan'izany hoe reo mercenaire miaro anazy roso reo de manana supérieur hiérarchique reo fa tsy de colonel mihitsy supérieur hiérarchique an'ireo raha ohatra rapitso reo olona miaro anazy reo payen'ny olona anankiray tsaratsara kokoa de aleon'ireo olona miaro anazy reo manaraka le zavatra tenen'le olona anankiray tsaratsara kokoa tadidio ny relation an'ile Michael miaraka amin'ny Rosiana tsy vaovao zany voaingana be il y a pas très longtemps sa relation avec la Russie c'est depuis une investiture depuis ngambany hoe le 17 octobre 2025 c'est une relation voalohany fa relation sy teny kosa miaraka amin'ny Rosiana miaraka amin'ny Viser c'est pas Viser efa ela be fa manana société misy narany zareo miaraka de c'est dans l'intérêt de qui zany hoe mahatonga le hoe protection any ra colonel à un moment donné misy tambiny io zavatra io ny zavatra ny sisy ndresaka henoko hoe payena amina volamena je sais plus combien de tonnes amina million na volamena zany payena amina volamena zany sûreté io zay mahatonga angambany mahatonga ny sasany tonga any amin'ny anina any jerentsika io resaka volamena io koa fa io koa de zavatra tena super c'est super délicat tsy mahagaga betsaka ny olona nianatra pahay lalàna eto Madagasikara na ny question mipetraka de hoe de aiza daholo no tsy mba mahasa mijoro amin'ny zavatra mahazo antsika zao tena mampalahelo be en tout cas ny zavatra hitako de sarotra be c'est vraiment très difficile à l'heure où nous sommes ny mamoa ny vahoaka malagasy ny zavatra hitako hoe ny diaspora tonga de fo aingakaingana be de fa c'est peut-être eo les différences aussi de tany ngamany fa ny diaspora vo 2 ou 3 semaines même pas 2 ou 3 semaines hoe tonga teo amin'ny fitondrany hoe raha Michael de tonga de fetan'ny diaspora rehetra hoe ty zavatra tsy maintsy zavatra ny hitanareo awatsy ny olona manana intérêt ohatra ny Dry Fleury sy ny sasany reny fantatrinareo hoe za tsy teny hoe izy koa hoe le voatafy be ny tokony à un moment donné mila comment dit-on ça mila sorona daholo ngamba le mibotsina be fa tsy atototsony voilà donc tout le monde a vu tout le monde savait comment ça allait se passer fa sarotra be ny ho an'ny malagasy no mijery anazy tsy misy colonel mihitsy
Nous, on a fait Madagascar, trop limité, ce mec, oui. Bah, tu as vu le pédigré, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un vu par les, oui, amené, Anna, secret, oui, de simpler. Raha ohatra zany nisy rapport tany a tsy afaka teneniko nareo hoe rapport iza mbo maninona za mitendra anazy foana hoe simplety za no namorona an'io vocabulaire io fa ny olona nanao enquête tamin'ny momban'ny colonel Michael de ozy izy hoe c'est quelqu'un de simple ozy izy a tsy manana azondambosana fa tout le monde peut le manipuler zay zany a momban'ny colonel Michael. Ao anatina rapport zany. Zany no tena azava ao anatina rapport zany fa c'est rapport zay kosa moa tsy afaka avoakako aminareo eto fa ao anatina rapport zany. Ils ont dû faire ça pour favoriser la concurrence et les raquettes tout le monde comme d'habitude. Et raquetter tout le monde comme d'habitude. Comme au temps de Ratsuel avec ses sbires, les lissons, avec Cute, visiblement il y aura un remaniement ministériel bientôt. Donc on attend. Qui va sauter, qui va pas sauter, mais Lilisson, visiblement, il est sur un siège exécutable. Un ministère contre l'humanité et un tortionnaire, c'est trop bien, rien ne change. Ah bah, rien n'a changé, hein. Thierry, je vais te dire, rien n'a changé. Mais en tout cas, il y a une chose, c'est que Lilisson, il est pas forcément dans les bonnes faveurs du PRRM, et c'est pas forcément ce qu'ils veulent. Ce que nous, on constate aussi, c'est qu'ils n'ont pas, ni même ici, au niveau de la communication, quoi, ça commence à dérailler de leur, ça a commencé à dérailler de leur côté depuis mars 2026, il faut tiennent les rôles immersieux, je ne sais même pas pourquoi il est là. Et je ne sais pas, même pas pourquoi le président, pourquoi le PRRM, pourquoi les Michael, le CAF, lui, les Réal, ni politique ni communication, non? Si c'est plus peut-être ouais trop long masan chemi masan tatan chemi masan bola ilaina amso raha ohatra hoe amin'ny fitondrana raha ohatra za ko mitasina hoe mijery de ny tatan chemi man ilaina amin'ny fitondrana io santsiny tatan chemi man no manao an'ireny efa firy taona izy no niasa tamin'ny rencontre fake reny de tatan chemi man zany ilaina indrindra satria reny no manao signalement de masse reny no manao reny no tena hoe à peu près efficace amin'izao communication an'io fitondrana io satria ny communication an'io fitondrana io ça rase le sol et ça laisse à désirer. Ça rase le sol, on va faire des communications concrètes, mamoka misy drone ny attaquer ny ohatra zao misy zavatra mamay, misy sujet mamay zany tratra nataon'ireo fitondran'ireo de mody mamoaka ndrareo hoe nisy drone ny attaquer any anina de io efa fantatritsika fa efa teknika tamin'ny Andry Rajoelina koa io hoe misy attentat contre ny Andry Rajoelina fa tsisy zany. Y a pas. Tsisy olona hoe te hamono any Raha Michael am'izao. C'est pas lui le plus dangereux. Am'izao tsika amin'ny teny zao tsy Raha Michael mihitsy ny zavany dangereux am'ireo rehetrarehetra reo. Donc zavatra tsy plausible le izy fa anaovana dossier fotsiny ampidirana olona any amponja, ampidirana le olona le samy teny any amponja, omena ina moa zany hoe prétexte, resaka prétexte fotsiny io fa ny zareo samy zareo ihany no manao an'io. De nisy popasy nisy an'izao nanina arrêtez. Zavatra tsy efa film efa fatao hitanareo manao remake foana zany zareo. Ça veut dire que ce sont des gens qui se renouvellent au niveau de la communication. Tsy mieritreritra zareo hoe tsy mety tsony ty communication akty. Masa aloha tsy hanondro an-drareo mihitsy hoe ina tokony atao fa mafaly anahy mihitsy hoe vendrana be ohatr'izao. Comme ça, nous, on peut taper, et comme ça, nous, on peut montrer qu'on est largement meilleur au-dessus et au-dessus d'eux. C'est ça, moi, tout le monde a fallu, on a communication vendrana ohatr'izany. Satria tsy en fait tsy fantako hoe olona lehibe ve sa mbola zazakely tany amin'ny 6e na hoe tany amin'ny CE2 ka tsy mahafantatra ny impact ny zavatra teneniny. Ny zavatra nataony tamin'ny taloha tsy miverina amin'izao hoe raha nareo nampratikako taloha tsy ohatry tsy mitovy amin'ny pratikako amin'izao. Pourquoi je suis obligée d'expliquer? Parce que ny vahoaka malagasy efa manomboka sa misinstruire, sa mianatra, sa mizaha
sy mampita ina moa tiako tenena mampita information fa tsy manarakaraka fotsiny ohatry ny olona vendrana be fotsiny. Misy ny vendrana les fanatiques, mais ce sont tous des comptes fake la plupart du temps. Dans 90% des cas, compte fake un gouvernement. Reny le hoe reny tsy afaka resena lahatra reny satria voalo 5 000 ariary reny tena manimba ny zavatra ataontsika eto. C'est tout. Ils sont à trop d'argent et des terres détournées du temps de Rasuel pour être éjectés. Il a sécurisé toutes ses propriétés, terrains et mal acquis durant son mandat. Bah, lui, il a été intelligent. Il a été intelligent dans ce cas-là. Après, je vais te dire, il est trop puissant. Alors, nous sommes, si l'Hélice se fait dégager de ce gouvernement, il y aura des répercussions super graves, en fait, au niveau au niveau du pouvoir. Pourquoi? Parce que ce sera un ennemi de plus. Après, c'est ça le jeu du pouvoir, hein. Ennemi de plus en plus très puissant. Mais il va s'allier avec qui? Alors, il y a alliance yaraka amin'izy izy. Yaraka mifaniriky sauver sa yaraka amin'ny siteny. Sa yaraka amin'ny raha valomanana. Sa yaraka amin'ny raha jojo. Zay efa namena mipermettre anazy ho mpanan-karena be. Sa hijanona yaraka amin'ny raha PRRM fa lui, en tout cas, peu importe ce qui va se passer, il va cliver. Azonareo? Donc, il est puissant. Il est puissant, c'est voilà, il y a des questions avec ça. Avec la ticket, il faut 30 minutes, c'est dit qu'il y a des questions, ça j'ai très très mal aux oreilles là et tout. Donc, ça me fatigue. Manana fantalina venareo ça ajan'ny ticket ton live. En tout cas, ny zavatra important tiako lazana androany de misaotra anareo. Misaotra anareo, misaotra ny mpanaraka ana rehetrarehetra manome hery. Rehetanareo de tena hoe signaler foana ty compte ty. Ty compte ty tsy manontany, tsy mibooster zana manao zavatra amin'ny vidéoako fa tsika rehetrarehetra foana no mifanampy mahatonga anazy malaza. De isaorako ny copains sy copines manohana hatramizay. Isaorako koa ny olona manome renseignement ana. Isaorako koa ny olona miara-miasa amiko surtout rehefa hoe fantatriko hoe dangereux koa de misaorako koa nareo zay mbola sa manome renseignement mbola sa manome confiance ana amin'ireny zavatra rehetrarehetra reny. Fantako fa be dia be mihitsy ny dossier sensible alefanareo aty amiko. Bientôt zahako metraka plateforme, c'est là aussi où je voulais dire aussi hoe isy plateforme apetrako eto afaka ametranako dossier manokana momba an'izany rehetrarehetra zany. Be dia be koa ny olona te resaka amina momba le resaka pétrole, le resaka fidiran'ny pétrole aty Madagasikara. Zay tiany misy loi ny passendrareo catimini, je crois, c'était lundi soir ou samedi soir. Tsy tadidiko tsony hoe ovinana na miderindrareo en catimini an'le izy resaka pétrole, tsy na nigériana russe no hiditra eto fa araka ny siteny de hoe pétrole russe zany no tokony hiditra ao Madagasikara amin'izao. De ny exploitation ce sera géré visiblement par l'État, mais misy société ça, misy entité tiandrareo créer igérer anazy de hoe anamboatra ina mo station d'essence partout satria raha ohatra ianao te hanao essence au Madagasikara de tsy maintsy manana station d'essence nareo dans toutes les provinces. Zay zany. Nefa andrareo mbola tsisy. Y a rien de tsy hoe ahoana fomba ny arakaraka ny teny ao anatin'le arrêté de hoe tokony hoe manao tsikelikely zany zareo de ils vont prendre samaka ny fangalana an'le pétrole aloha mitovitovy daholo satria mitovy foana amin'ny prix fa resaka hoe distribution no mahasamihafa anazy, gestion en distribution mahasamihafa anazy eo amin'ny tanintsika malagasy. Donc c'est pas un fort marché non plus parce que c'est un marché où
ny pétrole à Madagascar tsy matanjaka noho ny aty andafina hoe tsy ngeza be zany le marché na pétrole à Madagascar. Ny zavatra atahorana hoe peut-être qu'il y aurait crise pétrolière fa to na manana to ikasakasa iasa araka amin'ny Nigeria d'où les rapprochements Nigeria tam'ireny ana reny de mikasakasana ho an'iny zareo de fantatratsika hoe c'est pas forcément fiable le Nigeria oui raha ohatra reny fournisseur na pétrole. Donc en tout cas je vais voir ce dossier là aussi fa reny dossier reny ataondrareo en catimini zavatra efa ohatra hoe raha ohatra tsika mijery de tsy de misy problème zany secteur any au pétrolière ny secteur en pétrole en Madagascar tsy de misy problème firy fa manina no asina révolution c'est pour gratter quelques milliards de manontany tena foana tsika hoe pour l'intérêt de qui de zavatra fatako fotsiny hoe ambadika sy teny voilà de si teny il est avec qui avec les Russes. Mbola misy fantanina kely ina ke fantanindry tsara misy no tia zao mifampijaly any malagasy. Misy olona représentation en GNZ fait pour les élections présidentielles en 2000. Personnellement, je ne pense pas qu'ils ont des représentants. Et après, est-ce que la GNZ a les moyens de se fournir actuellement non plus? Si les seuls représentants qu'on connaît de la GNZ qui sont les plus actuellement les plus visibles si à respecter des Yersoua, des docteur j'ai oublié son nom, que je sais plus. C'est les jeunes qui ont été arrêtés. Enfin, Yersou. En tout cas, lui, est-ce qu'il peut, après, pour les élections présidentielles, là, mais là, je crois qu'il faut avoir 40 ans pour pouvoir se présenter aux élections. Hein. Donc, peut-être qu'il faut regarder aussi au niveau de la Constitution. Je ne peux pas te dire, oui, mais ce représentant, après, la GNZ, c'est pas forcément une force. Actuellement, je peux vous dire que c'est pas la GNZ qui va faire bouger quoi que ce soit. Je vous le dis honnêtement, hein. Niaraka tam GNZ, tena hoe nitsanga niaraka tam jareo, tena hoe nanampy an jareo, tena hoe nanosika an jareo hatratorina, mais c'est pas la GNZ qui va changer quoi que ce soit. Malheureusement, trop de manque de conviction, 6 convictions, hein, ni leader an jareo, tous achetables. Si Manana n'agit pas pour les intérêts du peuple, mais agit pour leurs propres intérêts, c'est comme les Oulanarana Tamnanoluta Tamnetowe. Avakasiteko daholo efa manino tsika tsy miaraka amin'ny NGP babasa ny lilisy tariny de fantatratsika hoe misy antony hoe tsika tsy miaraka amreo. En fait, il y a un problème à GNZ, il y a un manque de conviction, je dis, dans la jeunesse. Normalement, c'est la jeunesse qui doit porter espoir. Et normalement, quand une jeunesse, on a une conviction, mais à l'heure où nous sommes, hein, la GNZ manque de conviction. Quand tu manques de conviction et tu manques de leader en même temps, hein, tu n'es pas représentable. Tu es juste un élément avec un outil que certains du pouvoir peuvent utiliser à leur guise. C'est qu'il y a un GNZ de kilalawa afaka utiliser ny ampiasainy ireo fitondrana io etrareo fotsiny zany grec manaiky an'izao de payenany an zareo manao an'ireny hoe ito nareo zany grec meko volonareo de zao tenareo hoe zay mila ravana zao mila ravana satria fa tsy ravana kosa ny Assemblée nationale de izy zany mamay an'le vola amin'iny. C'est ça, il y a des jeunes Z qui ont des convictions, mais ils sont même plus dans les groupes. Je suis toujours avec eux, mais ils sont même plus dans ces groupes-là politiques. C'est qu'il y a ça, on a un groupe politique, ça n'a, enfin, on s'organise ensemble. Enfin, en fait, ceux qui n'ont plus, enfin, qui la longe, ouais. Peut-être qu'il y a aussi, il y a eu beaucoup aussi, ouais, manque de moyens au niveau de la GNZ. De c'est moi tonga andrareo manaiky rebrebe na vola nakapiasan'ireo contrôle reny GNZ any Akatso no miasa manao
manao manentsy an'le olona niarany asa tamin'ny nanampy anazy nanao reny révolution reny pa antika sibakeny any akatsony no ampiasainy fantatrinareo hoe io fitondrana io anao un contrôle reny miaraka amin'ny citeny Gen Z. C'est pour ça que je dis, là, est-ce que la Gen Z aujourd'hui peut être représentée politiquement? Ben, je vous dis non. Parce que même, moi, peu importe, nous l'avons tenu, ouais, Yersu, Yersu, c'était leur leader naturel. Ouais, leader à la Gen Z, ouais, Gen Z, ouais, à la télé, Yersu, c'était leur leader naturel. Pourquoi? Pourquoi l'avoir lâché? Na velany sareo na matika daholo ny sareo tsy nahitana zahako tena hoe atramizay niainako na samy nanao ditra daholo tsika rehetrarehetra. Moi j'avais une bande de copines fa raha ohatra misy copinako mikitikity ihany surtout dans ma jeunesse hoe misy mikitika io fa tonga de zay rehetrarehetra miara mitsangana eo de miara mifamono amin'ny olona eo fa là dans leur jeunesse à eux nisy nikitika Yersu natao nampidirina tany ambasa nadirina tany ambava ny mbasy tsisy Gen Z nietsika. Donc est-ce que la Gen Z aujourd'hui est convaincante? Non. Est-ce que la Gen Z aujourd'hui est debout? Non plus. La Gen Z aujourd'hui en tout cas à Madagascar est utilisée par le pouvoir pour asseoir les pouvoirs a été utilisé par une faille pour asseoir son pouvoir. Voilà. Instrument, outil, mais sans conviction. C'est un problème à Gen Z. Ils n'ont aucune conviction. Et c'est malheureux ça que je vais me tenir. C'était un malaïla, me tenir sans ça, Raochi, c'est dans la conviction, t'es une chef nine. Parce que c'était le leader naturel. Peu importe si t'es jaloux ou pas jaloux. Leader naturel nina, si navelako iny raha zako manokana tsy namela an'iny hoe nanjana une nuit en prison fa nataoko daholo tous les moyens de le faire sortir de là. Ils l'ont pas fait. C'est une Gen Z anareo c'est. Donc aujourd'hui, la Gen Z, tout le monde dit Gen Z, mais en tout cas, c'est pas la Gen Z qui a réfléchi à comment dégager ça, mais c'était la Gen Y. Qui a réfléchi à comment dégager l'interracial, c'était la Gen Y. Gen Z, c'est le mouvement du 25 septembre, tout simplement. Mais tout ce qui est cogitation, ça c'est déjà 4 ans à fond. Une action, 1 an, pour réveiller toute cette jeunesse-là. Mais malheureusement, il n'y a pas de conviction. 6 convictions. Et est-ce que tu peux avoir une conviction en Gen Z? Non. Peut-être il faut attendre la nouvelle génération. Moi, je vous dirais pas, ouais, on nous, Afaka. Mais, en tout cas, il faut attendre la nouvelle génération. Là, ouais, t'as de conviction, mais c'est plus avec eux. Ça, c'est malheureux quand je vous dis ça, mais c'était un constat que j'ai vu. Constat, c'est comme ça le système à Madagascar, ça, faut fitombola hatrany amin'le olona nieritreretina hoe manana conviction. C'est ça où c'est malheureux. Est-ce que Madagascar est sauvable aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a des gens de conviction comme moi? Oui. On est en équipe maintenant, donc oui. Mais c'est pas la Gen Z. Peut-être qu'il y a une partie, mais c'est pas la Gen Z. Donc, est-ce qu'ils peuvent faire un parti politique? En tout cas, ça va jamais les représenter. Et Brou, ça le représentera aussi. Je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Voilà, mais si question, mais ça fait la tique amline, mais il y a comme un parti politique, un Gen Z, visiblement, non. Ils sont incapables de s'organiser actuellement. Ça, c'était dispersé, ça s'est éparpillé. Même ici en France, je suis pas... Moi, je sais les Gen Z, en fait, on est dans la politique du fast. Tout est rapide, tout va très vite. Mais on veut tout de suite.
Mais on ne veut pas se donner les moyens. Il faut une discipline. Et malheureusement, il n'y a pas de discipline. C'est discipline, quand je parle de discipline, c'est à tous les niveaux. Hein. Voilà. Bona misy fanontaniana sa hiala amin'izay satria efa j'ai mal aux oreilles. Tena marary ny sofiko. Voilà. Mbola misy ve sa tsy? Bon, on va arrêter là alors dans ce cas-là. Je pensais que vous allez poser des questions super intéressantes et tout, un peu pointues, hein. La question Moubani, Fitunjana, Moubani, si c'est ça, mais ok. Oui, j'accepte. Ok. Donc, ça fait déjà presque 40 minutes qu'on est là, si je suppose. Ça, c'est discipline, ça n'est pas ni paritaka loatra daholo. C'est ça, oui. Love you too, Louva. Hello, Louva. Hello, Malova. Hi. Love you. Donc, voilà. Désolé raha ohatra hoe tsy nanao live be firy za satria hitanareo nareny discours reny raha mila soratana ela be. En plus j'écris en français, après je traduis en malagasy. Fantatrinareo hoe c'est pas forcément ma langue de prédilection le malagasy. Donc tsy maintsy hoe je passe d'une langue à l'autre, faire les traductions, etc. Ça prend du temps. Misaotra anareo za koa manome hery. De manasa anareo koa za hipartager any vidéo rehetrarehetra. Manasa anareo za anao j'aime, anao réaction raha ohatra nareo misy fotoana de ataovy zay satria troll be de be. Za koa tena teneniko anareo fa organique io page io tsisy hoe bosana ohatra zany fa hoe tsika rehetrarehetra eto ihany no mifanampy. Ary za tena faly amin'izay hoe tsika rehetrarehetra eto ihany no mifanampy. Tsika efa fianakaviana ngeza be. Ary fatako hoe tsy ny teneniko hoe zarery tsony zarery manana zany conviction hoe anjarantsika malagasy no maka ny tanintsika amin'izay. Na tsy tokony omena na vazaha na vahiny ny tanintsika fa atsika io, ny harenantsika io. Saka resaka momba an'le spiritualité fa angambany amin'ny manaraka zany resaka momba ny spiritualité iny momba le resaka fitrandrana volamena ao Madagasikara. Momba hoe fa maninona no be de be ny alaja zao. Nareo mantsy misy be de be mivavaka mo, misy koa ny be de be ny tsy mino. Fa tadidio anatin'ny fomba malagasy ny fanaovana sorona. Fa anatin'ny fomba afrikana ny fanaovana sorona olombelona. De ao anatiny ao de Madagasikara ao anatin'ny lista mpanao sorona olombelona momba ny reny varira reny. Rehefa ohatra izy zao ndra te exploiter volamena na vatsoa manandanja de tsy maintsy manala ainan-jaza madio. Madio zany pucelle ou encore endry. Tsy de ny varira moa zany tena manana au niveau en spiritualité en sasany surtout rehefa ohatra zao hoe côté criminel zay hoe amin'ny ratsy de manana force hafa mihitsy. Ny anjana reny zany fanaovana sorona ny tanana ny tongotra misy asany daholo sy misy asany daholo reny. De zay mahatonga an'ireny varira reny alaina. Mahatonga an'ireny zaza reny vonoina, mahatonga an'io kidnapping be de be io satria misy filon vao hita ao Fianarantsoa ahitana volamena de isy exploitation na volamena enjana be zany. Efa hitan'ny olona ny tatsako moa zany rehetrarehetra zany ndry Antoine Radjerson efa niresaka teo amin'ny publication kokoa momba ny resaka exploitation na volamena io. Volamena koa ny andoavana ny sûreté any etahan'ny colonel PRRM. Volamena. Ny takalon'ny resaka sûreté, ny resaka hoe fiarovana ny PRRM amin'ny Rosiana de volamena. Io volamena io efa hitantsika any Soudan 1% no any eta.
99% laza Wagner Africa Corps. Tsika raha mbola matory, ary tsika atory ngamany tsy haiko hoe ovintsika ny fo fa lasa ny vahiny daholo ny harena be atsika fa tsy ho atsika mihitsy ary ce sont que des olona vitsivitsy ihany cercle privé ihany no afaka mampiasa sy mangalatra zany ny haren'ny vahoaka, ny harenan'ny vahoaka peuvent jouir de la richesse du peuple. Fa tsy tsika vahoaka mihitsy ny fandrareo samy mpanankarena ihany ny zareo ao amin'ny fitondrana io tadidio tsara fa le resaka kidnapping na varera iny de misy conseiller an'olona anankiray efa zatra mpanao volamena, conseiller ambony. Raha nareo marika tsy hita mihitsy ny lohan'ny ohatra zao hoe lohan'ny olona nanao any attaque ny Jovena tsy hita fa raha ohatra zao hoe tenena hoe sûreté de l'État de tonga de atondro daholo ny lohan'le olona rehetrarehetra hoe reto atao la sûreté de l'État na de tsisy ara zany. Natondro teo ny lohan'ny colonel Patrick fa tsy fantatsika hoe ahoana ny lohan'le nanao reny garde présidentielle reny sy ny garde du corps mifaniry soa reny hoe ahoana ny paozin'ny lohany reny tsy sariny reny fa maninona satria ça sert un intérêt privé, ça sert nanao ny asa nanontaniana an-jareo dia izay mahatonga an-jareo tsy hita ny lohan-jareo. C'est malheureux, c'est comme ça. Je suis fatiguée tena hoe azafady fa tena hoe marary ny sofiko reo olona isany ça me bourdonne et tout. Donc en tout cas merci. Merci pour Sagara mkoaka fa tsy fantako manina satria même manger j'arrive pas parce que misy bouton ngeza be atao anatin'ny sofiko ato marary be. Donc na mikikika raha tsy ataoko mosy ny hoe ambany be le feo tsy ambany be le feo fa zahako no miteny mora satria tsy afaka miteny mafy sinon ça bourdonne dans mes oreilles et tout dès que je crie na pina kilomètre t'es marary. Donc voilà. En tout cas, manasa anareo za izara no j'aime no ametraka étoile fa manao live za te asivo étoile, asivo rehetrarehetra, asivo j'aime, asivo partage ce sont les moments où manao vidéo koa za te mba manasa anareo koa za rehefa ohatra anao nitanareo te tsisy teny ratsy tsony de afaka partager nareo en plus si on est tous là c'est qu'on a les mêmes idées ma conviction momba ny tantsika hoe Madagasikara malagasy no tokony anjaka amin'ny tantsika. Tsika malagasy ihany no tokony anjaka ny tantsika. Tsy mila vahiny tsika, tsy mila an'ireo ny olona rehetrarehetra miteny hoe tsy afaka miala amin'ireo reo FMI Banque mondiale afaka miala tsara tsika raha ohatra olona tena hoe c'est un bon gestionnaire ny volamena ananatsika ny harena ananatsika bien sûr qu'on peut largement mafy aminay toetra raha eto zahay vahoaka tsotra fitahiana foana ainay ihany aloha ilay izy fa zay tsy afa manoatra makasitraka anareo ihany tandry tsy afa manoatra io de eritreretindreo mbola tsy afaka manoatra plus noho indriny zanakindry arapitso satria reo karana sy reo vazareo no manjaka ny nosy be de fa ny italiana sy ny vazaha no manjakany. Ny tantsika ao Mananjary de efa ny sinoa ny rosiana ny efa anjaka ao koa. Ny tantsika zany tsy atsika mihitsy fa vahiny foana ny harenantsika zany tsy afaka ampiasaintsika de mbola sina lalàna anapitehana an'le hitanareo le fianakaviana le mba tady exploiter ny volamena de rehefa aveo de mody hoe tsy nandika lalàna de nefa ndry zareo amin'ny fitondrana io volamena firifiry na ondran'ny zareo any Dubai manana autorisation reny. Fantatrinareo izy ny miteko. J'en peux plus. Manana autorisation reny fantatrinareo hoe iza le izy. Désolé hoe raha ohatra hoe je suis pas très bien apprêtée aujourd'hui. J'ai fait l'effort de faire nanao lokomena sy nanao eyeliner. Tena hoe marary visana marary ny sofiko. Ça fait très 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 mal, très 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 mal. Donc désolé.
Fa tsika malagasy zany tsy afaka i-exploiter ny tanitsika mihitsy fa reo vahiny reo foana zany ny exploiter ny tanitsika zareo. Na ny fety nationale antsika rehefa tsapian'ny Rosiana. Sasany moa mbola hoe Cynthia hoe ny colonel Michael miteny hoe tsy mahaleo tenitsika. Sasa tsy azo tenenina mihitsy ny zavatra reny. Fa ny tiany tenenina amin'iny raha nareo mieritreritra sy nareo misaina de simple tsy mahaleo tenitsika fa ny Rosiana indray zao no manjaka amin'ny tanitsika de efa natondrony tamin'ny acte rehetrarehetra hoe any amin'ny RNM ny Rosiana miditra ao anatin'ny atodohan'ny vahoaka izay mahantra, izay tsy afaka mijery Facebook, izay tsy afaka mijery télé, fa any amin'ny base. Tena hoe fa raha ny base zany le olona tena mahantra tsy manana téléphone na iPhone, tsy manana téléphone na ina moa tiako tenenina, Android tsy manana téléphone na aitaika. Donc, efa nijery, efa sous antibiotique, fa mijalika. Je suis sous antibio. Donc, voilà. Isan'andro zany de reo hiditra anaty lohan'le vahoaka le majinika, tsy na de fianarana de afaka lalaofina ny atodohany. Ni les amis de russe zany moa de manao événement sy exposition tous les jours. Ny zareo moa zany de efa malagasy satria ny zareo anatin'ny fety nationale. Ny fitenin zareo tsisy azontsika fa izy anaty fety nationale. Ça me fait rire en même temps. Ça me fait rire, ça me fait pleurer en même temps, mais c'est comme ça. Ny Rosiana zany de manjaka be mihitsy ny zareo moa Mantaso ao zany no tena fiefin zareo Tsy Rosiana akory raha atao sont des Serbes. Ce sont des Russes fake. J'en peux plus, j'ai envie de rigoler, j'ai mal aux oreilles, j'en peux plus. Merci Kindia. Merci. Tena marara ny sofiko e. Rehefa salamalama za de iverana hanao live indraindray iaraka aminareo. En tout cas, merci d'être là. Merci misaotra anareo. Zay ny tena zavatra tiako tenenina, misaotra anareo amin'ny zavatra rehetrarehetra nomenareo anahatra amin'izay Misaotra anareo amin'ilay fitiavana be koa, misaotra anareo amin'ny ezaka, misaotra anareo amin'ilay courage. Tsika angambany tsy be dia be, tsy maro be, fa tsika manana courage koa mahasamitsangana. Je soutiens toutes les personnes qui ont été arrêtées par ce gouvernement. Zay any amin'ny figadrana any. Iny asiny koa, ça va arriver, je vous dis, misy plateforme ho tonga eo, peut-être début septembre any, au plus tard, no apetraka eto le plateforme, afaka ametranareo ny doléance anareo rehetrarehetra. Tsy afaka nataon'ny colonel Patrick moa le doléance de tohizitsika le izy fa tôt ou tard na rehefa mialareo reo fitondranareo de enjehantsika daholo ny bia malaky nataon'ireo. Enjehantsika daholo ny bia malaky an'ireo rehetrarehetra reo. Tsika tsy hanao super procureur satria misy olona mbola plus apte antsika afaka manao an'izany asa zany. Ny zavatra hitantsika de hoe manao ny asa ny Fanirisoa fa inona moa ny zavatra asa vitany? Tsisy. Perquisition anapotehana opérateur économique malagasy. Perquisition nataony. Ary PDB misy ireo opérateur économique malagasy mipotehany Fanirisoa reo. Ils sont pas ny Ravatomanga tsy izy mihitsy no ny arrêté-any Ravatomanga fa Maurice. Io resaka ADM io koa c'est pas clean non plus. Ny association ADM ny Fanirisoa PDB ny zone d'ombre. Matoa za tsy mikitika an'io amin'izao de parce que je veux protéger mbola misy zavatra tsy mbola misy protéger an'ny olona mi-informer anahy momba an'io. Raha zany io de efa navokako teto ny dossier momba an'io ADM io. Izay tsy napetrako mi ny partie nanaovako vidéo misy ny partie raha nareo na nijery ny vidéo nataoko de napetrako une partie
Fa rehefa tena niditra lalina be za de mampalahelo. Fa ze olona atao rehetrarehetra raha ohatra nareo tsy te ho voaéclabousser amin'io affaire io satria tôt ou tard tsy hijanona eo foana io fanirisoa io, ça va éclater. Et quand on va éclater, on va éclater bien. Ny fanenjehana anahy sy ny fanenjehana ana hoe amonoana anahy reny je retiens. Tadidiko daholo zany. Fanenahako tsy anona za fa amin'ny anaran'ny lalàna sy zavatra madio sy mangarahara. Ary preuve. Tous les faits à chaque isaky ny de misy preuve daholo ny zavatra apetrako eto. Satria mantsy la entenina foana hoe même preuve de nahitanareo tsara fa maiko ny proof mbola tsy fahalalana ny sasany rehefa za mameno proof tena proof mbola misy tsamba ihany. Mais je donne les preuves. J'ai les preuves momba an'io ADM io. Tsy ny plante tany Maurice ne ka miteny izy hoe ADM de association Madagascar. Fa tsy association Madagascar ADM, association française. Association sous la loi de 1901 raha tsy diso. Donc sous la loi française. De mody lazany any amin'ny plainte any Maurice zay fotsiny de il y a une grosse fiche de procédure hoe Tayakoufali. Plainte ny colonel Patrick nalainy de nasorana daholo ny parti Rajoelina. Dikan'izany hoe plainte colonel Patrick nalainy zareo de nasorana ny parti Rajoelina de mody Tayakoufali satria sy no mipetraka tany. Fa c'est pas plausible satria afahany hoe hijanonany hoe iasan'ny fitondrana mauriciana zany de hoe tokony hoe association malagasy tena malagasy no izy nefa c'est pas association malagasy tena malagasy fa association malagasy avy aty andafy fa tsy avy any Madagascar. Association tokony hoe avy any Madagascar hoe local zany, c'est pas une association locale ADM. De plus tena ministre mantsy teny memebe hoe ahoana koa ny afandry anasorandry ana Vatomanga randrino ianao. Il y a beaucoup de vices de procédure dans ce dossier. Dans le dossier Andra Vatomanga, il y a plein de vices de procédure. Si quelqu'un m'a dit ça, Bianco m'a fait attraper ça m'a fait attraper Bianco, hein. De outra só eu fanir son amtene ça n'est pas comme ni dossier entre fanir so. Ça tient. De saco de lemsle na relem tene afa café, afaka. J'étais là-bas comme experte. Tamin'iny dossier iny fa misy zavatra be dia be mantsy tsy afaka nalainy zareo que j'ai dû récupérer. Nefa zany tokony tsy kasika amin'iny zany satria za au final, fantatr'indreny nataondrery Fanirso. Tu sais ce que t'as fait Fanirso? Fantatr'indreny nataondrery bulldozer sy Fanirso izy fanatsony ana zay fantatr'indreo hoe ina nataondry de fantatr'indreo hoe ina vice de procédure nataondry de hoe afahana manala Andra Vatomanga ao amin'io anan'io. Fantatr'indry. Za koa mahafantatra. C'est parce que je veux pas qu'il sorte. Zay mahatonga anazy mbola anina fa raha ohatra hoe vice de procédure ny dossier avy aty Madagascar, avy any Madagascar. Excusez-moi. Ah là là, de fa vanitsilavo le miteny satria ma le zokony fanisoany amin'ny Elville any. Miteny hoe zao fantatrinareo zavatra nataonareo tsy nety. Alors, tu as l'air fatigué. Attends, on m'appelle princesse, on repose-toi. Excellente journée, bonne soirée. Donc voilà, fantatrinareo Raha Vatomanga, c'est pas le travail de Fanirso. C'est pas le travail d'Tayakoufali. Oui, moula matantsaka be. Ouais, pantikely ino na non. Asany colonel Patrick. Colonel Patrick nanao ny plainte alohany mbola tsy niala teo amin'ny pouvoir Andry Rajoelina. Nareo manenjy PDB le manenjy an colonel Patrick hoe ana fa iny ny olona tena hoe madio. J'ai jamais vu quelqu'un hoe avy any Madagascar tsy niala tany Madagascar iny. Tamin'ny enjehany Rajoelina fa ny afo natao Madagascar.
Zany olona hoe mbola manana conviction, olona mitsangana ho an'ny tanindrazana, olona manana maha izy azy ary c'est pas n'importe qui ny olona rehetra fomba fanenjehana azy hoe fanambarana fa olona nianatra reny, olona intelligent reny, olona manana diplôme reny ary olona hajan'ny olona ao anatin'ny asany. Il est respecté, olona hajan'ny olona reny. Za koa raha manaja anazy, nahita anazy tany amin'ny fetin'ny Tovo. Fa vao nahita anazy dia manaja anazy satria fatako hoe olona de conviction, olona hoe hiasa ao Madagasikara hoe tena hoe miasa madio en toute transparence reny. Ary tsy zareo ny tena zany fa raha nareo manontany momba ny colonel Patrick dia ny olona rehetrarehetra izay côtoyer anazy de loin ou de près dia mahafantatra an'izany. De loin ou de près, c'est un mec bien. Tena hoe olona madio de ske Machiavel disait toujours ouais, raha ohatra ny olona tsy respecter les règles du jeu dia t'as pas à respecter les règles du jeu parce que c'est toi qui deviens le dindon de la farce. Mais au final, c'est izy ireo no respecter les règles du jeu. Des Renard Tsar, ils l'ont fait atterrir en prison. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux satria iny tena hoe nadio tena hoe nieritreritra hoe tena anao zavatra tsara ho an-tanindrazana. C'est triste, mais c'est comme ça. Moi, je suis très attristée de la situation de notre cher colonel. Et c'est ça, en fait. Rajoella navity ninona tsy navity ninona perquisition ary amenona amin'ny posiny fotsiny. Ce qu'elle fait là, c'est perquisition pour remplir ses poches. Et si vous dites ouais, Cynthia, j'ai des preuves. J'avance pas les choses comme ça. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Na amin'io fitondrana farany ambony io manana olona zaho amin'io fahefana io hoe manome anany dossier rehetrarehetra. Tanareo ny ao amin'ny cabinet cabinet an'i PRRM, j'ai du monde dedans. Ny olona rehetrarehetra efa leo amin'izany amin'io fitondrana io matoa ny olona any farany ambony any no mandefa dossier aty amiko aty de misy antony zany. Voyez ou pas? Ary amin'ny farany ambony ary amin'ny farany tapany ary no manome anany reny dossier reny. Chaque ministère misy mpiasan'ny fonction publique leo an'io fitondrana io, leo an'io fahalavozana io satria ça ne respecte pas le deal n'antanin'ny GNZ, transparence, bonne gouvernance, lutte contre la pauvreté, sy ny kolikoly. Ça n'a pas respecté le deal et c'est pour ça qu'il y a des gens qui osent parler aujourd'hui. Ary tsy efa be dia be koa ny olona tsy zara ery no miteny fa efa manomboka maromaro ihany zay no samy miteny ary samy mitsangana. Peu importe na diaspora na tsy diaspora. Tena légitime be ny requête-ny Antoine Radjerson reny. Tsy fantatranareo hoe tao amin'ny HCC tao efa pour d'accord daholo ny zareo dia le président ny HCC no miteny analany Randrianirina. Nasy vola ohatrinona kidry. Enao ranga. Zay moa tsy lehilahy moa tsy vehivavy moa izy fa lehilahy. Nasy vola ohatrinona. Efa pour daholo izay na tonga reny hoe atteinte la sûreté de l'État anankiefatra mais la requête nga Gerson c'est propre. Zavatra propre. Matony izy débat dia zavatra propre, zavatra mety dia hoe tsy afaka atao satria hoe tsy zany no tokony hanao anazy hoe mila hoe président d'institution. Président d'institution zany no afaka mametraka requête. C'est ça, au début, on pensait que c'était le député, le fait qu'il soit député. Donc, c'est le fait d'être président d'institution. Rien de savoir, rien de requête, rien. Jurisprudence, nametraka ny zareo zany hoe afaka apetraka eo zany fa tsisy mihitsy ny ao anatin'le décision miteny ahoana fomba analana anazy. Normalement zany raha ohatra ianao manao décision hoe ianao zany miasa
De rehefa anao manao contrat amin'ny fiasanao de tsy maintsy misy hoe zao daholo ny anao de tsy maintsy manaraka mission de rehefa tsy manaraka an'ireo mission andreo ianao de miala. Fa tsisy an'izay partie zay. Sa fe zany na de iny fotsiny raha ohatra jerena amin'ny décision iny de misy vice, il y a du vice dedans satria tsy miresaka mihitsy izy ao anatin'ny article 1 na article 1 2 3 4 zany tsy miresaka izy hoe tsy afaka tokony hoe rehefa ohatra zany hoe tsy mahavita ny asany hoe manao ny élection sy ny anao au bout d'un temps à partir de tokony miala tsisy an'izany. Azonareo? Tsisy an'izany de zay no mahatonga ny Antoine Radjerson afaka mametraka ny requête iny. Ary tsika tokony hoe raha ohatra hoe en plus il y a pas d'antécédent, il y a rien du tout. Donc nous au final ni jurisprudence ani fotsiny hoe président d'institution zany hono no afaka manao. Fa tsika raha tsika rehetrarehetra zany no on s'organise en une grosse entité et mametraka requête fandroany mialimenter an'iny requête iny anala an'io de afaka manala koa zany tsika. Rehefa alimentena fotsiny alimentena isan'andro io requête io tiako tenena aminareo hoe alimentez-vous isan'andro io requête io. À un moment donné, peut-être il faut faire des pétitions, il faut faire des choses. Ialimenter ila amina tena an'io de afaka malala an'io fitondrana io. Miala. En fait, hatramin'ny voalohany mihitsy de efa misy zavatra tsy mety. Il y a vice de procédure, quoi. Tu peux pas. De rehefa misy mbola miproposé te hoe te hanoka-panjakana iny. C'est pas une question de manonjaka-panjakana fa rehefa ohatra ny olona ny intérêt propre en fotsiny no atao ny ampiasainy no tedaviny eo fa tsy ny intérêt an'ny vahoaka de tsy tokony tsara mihitsy izy hitondra. Et en plus, ils sont pas tenus à faire des accords bilatéraux. Ils engagent les pays à engager ni enjana be ny pays ny tantsika. Ils nous engagent dans des deals que la génération future ne pourra pas payer. Nefa ny génération future atsika raha ny éducation raha jereo 7% fotsiny ve 7% fotsiny ve ny budget omena ny éducation. Tout ça sont des choses qui doivent se poser de tsika zany fa fotsiny miteka merci. Merci mpanonjam-panjakana isany. Mety aminareo daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ah là là, c'est tout ça. En tout cas, grave ny zavatra misy ao Madagasikara ao mijaly ny opérateur ny économique. Mijaly daholo ny opérateur économique rehetrarehetra naovany azy miditra foana ny vola ny paosiny sasany raha ohatra hoe za miteny hoe daroary police isany ndana ry gendarme isany ndana savon trano fanirisoa amin'izao fotoana izao. Na hoe ndana savon tranony tsaramonina amin'izao fotoana izao. De ahita zavatra nareo. Oh là là, et ça me fait rire. C'est très très boritra serait un carton fantatry ilay daholo eny ao anaty boritra sy ao anaty carton. Sy ao anaty gony. Fantatry ilay hoe inona ny ao anatin'ny reny tena ao anatin'ny reny. C'est pas forcément des dossiers. Tsy mitovy amin'ny colonel Patrick daholo io ka dossier ny ao anaty gony. Hein? Bon, je vais vous laisser les amis parce que je me sens pas très bien et tout. Courage daholo. Tena Andriamanitra tena rasana tany fanahy tany fanany tany sy ny rano. Madagasikara tany razana tany sarobidy masana sy soa.